Mbola hijanona amin'ny faritra Tsirony Mandidy ihany isika amin'ity fanady adina manaraka ity. Nivory tao amin'ny tranon'ny tanora tao Tsiro Mandidy, niponina tao amin'ny faritra Bongolava iny mba hijerena vahaolana mikasika ny tsy fandriam-pahalemana mikasika izay resaka omby izay hatrany. Nandritra ny fivoriana dia ny fampiresahana ny fametrahana indray nidina izay hita na omby tamin'ny fotoana nametrahana izany teo aloha. Efa mampiaiky ny vahoaka amin'ny faritra Bongolava iny ny resaka tsy fandriam-pahalemana fa indrindra ny asandahalo amin'ny fanafiana ireo mpiompy sy mpivarotra omby. Ny famory tao amin'ny tranon'ny tanora tao Tsirony Mandidy ny ponina amin'ny faritra Bongolava iny mba hijerena ny mikasika ny resaka dina entina mpanjakana ny fandriam-pahalemana. Nanolotra sosikevitra tamin'ny solombavam-bahoaka ny solotena ny ponina mba hanatsara ny fandriam-pahalemana any an-toerana. Hita tsy fandriam-pahalemana fa tena mazana be. Ny mpiompy any ivelany fa tsy misy omby ampiasay ary mpanala omby tapitra daholo ny fanana tonga tamperatany. Karaha nanao fitakeny rey zay tsy vahaolana matao fa fisamorana. Zany ve lalàna misy eto amin'ny firenena raha ilaina ny vahaolana fa tokony hapetraka ny fandriam-pahalemana nefa ny vahaolana amin'ny tompona ndraiky ny préfet de région sy chef de région dia hanambotra. Ka na hanambotra zay tsy matahotra sambotra fa io tsy vita io raha tsy misy famahana. Fa izay mandresy aeto ny CDPT satria ianao ny solontenan'ny vahoaka solontenanay andrinandrina fa valam-polo ka mamono taratasy toy aminao zahay. Tsy maintsy averina ny dina ho an'ny faritra Bongolava mba hisian'ny fandriam-pahalemana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Nilamina tokoa mantsy ny tany fony mbola niatra ny dina tany amin'ny faritra Bongolava iny. Tsy maintsy averina ny dina noho ireto antony reto. Nisy ny dina no nampilamina ny tany. Tamin'ny andro fisian'ny dina raha toy ny atao hoe faritra mena dia izay mitranga 12 ny asandalo ao anatin'ny taona iray. Ao anatin'ny commune iray nefa mahatratra hatrany amin'ny 20 ny asandalo anatin'ny commune iray ao anatin'ny volana iray monja. Tao anatin'ny fampiarana ny dina nisy hatramin'izay no nahatsapana fa raha be indrindra no mitranga ny asandalo ato anatin'ny distrika tamin'ny anjaka ny dina dia 7 hatramin'ny 10. Noho izany natao ity fanandrenana indray ny dina ity mba hiantsonana ny reo zanaky ny distrika Tsiro Mandidy hiverina indray amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana satria rehefa samy tsy mangalatra izany sy anao dia samy mandry ny tany ary tsy misy tanana tsy nandray maloto teto fa rehefa mba sasana sy diovina dia mba tsy mandray maloto intsony. Ezaka efa petraky ny fanjakana ankehitriny ny fametrahana ny dina eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny mba ahafahana mametraka fandriam-pahalemana. Volavolan-kevitra moa ity napetraka ho maly ity.